Mifanatrika tsy ankambahamba sahala mitaritra sy nitaremo isika ato anatin'ity chaîne ity ary mamerina fiarabanina ho mampirariantsoa ho anareo rehetra izay mpanaraka an'ity chaîne ity ary ho an'izay tsy mpanaraka dia tilorana arahaba manokana arabaina tonga soa ato anatin'ity chaîne ity. Betsaka sy maro moa ny zavatra izay holazaintsika ato anatin'ity vidéo ity ka anasana anareo rehetra hanaraka izany hatramin'ny farany. Araka izay efa nolazaina teo moa dia betsaka ny zavatra izay horesantsika ato anatin'ity vidéo ity fa mialohany hidirantsika amin'ny zavatra rehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne atsika ary asio j'aime ny vidéo indrindra aza adinona ihany koa ny mametraka ny commentaire ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Atomboka atsika indray amin'ny resaka mozika sy ny zavakanto moa ny zavatra izay horesantsika voalohany ato anatin'ity vidéo ity. Nanao fanambarana atao anatin'ny pejiny moa mpanakanto Dylaine sy Dinaizy. Tsy voatery handresy foana ho Dinaizy sy Dylaine raha nanao ny fanambarana atao anatin'ny pejiny. Iny no vitanay efa nanao izay azonay natao izahay nitondra ny saina malagasy ho Dinaizy sy Dylaine izay niatrika ny fifaninanan-kira intervision 10:24. Tsy misy zavatra tonga fahatany zany fa samy amin'ny fotoanany daholo ny zavatra rehetra iny anay iny omaly iny tsy voatery handresy fa misy foana ny lesona azo tsoahana hanatsarana ny manaraka. Nisy ihany koa ny zavatra tsara azo satria nahafantaran'olona bebe kokoa any Madagasikara hoe izy mianadahy nitondra teny fisaorana ny malagasy rehetra ihany koa izy reo tamin'ny direkta izay nataony noporofonareo ny firaisankina hoe Dinaizy tamin'ny fanohanana mino izahay fa tsy hampihena ny fahatokisanareo anay ny tsy nibatanay ny fandresena izany ho nahafatra kely avy amin'izy mianadahy rehefa nilaza ny zavatra tao anatin'ny pejiny izy reo. Teo anatrehany ireny zavadrehetra ireny moa dia nilaza ny heviny ihany koa mpanakanto Andriambavilanitra Tansimena fandresena be ho an'ny kolontsaina malagasy ireny hoe Tansimena. Tamin'ny fo mahitsy tamin'ny fotsy miangatra no nilazan'ny mpanakanto Tansimena ny hoe tena nahakasika fanasy fo maro ny talenta nasehony Dinaizy sy Dylaine navita nampiavaka ny firenena tamin'ny intervision ka nahatonga azy ireo ho fahavalo fandresena lehibe ho an'ny kolontsaina malagasy izany hoe ity mpanakanto ity ary voninahitra lehibe ho an'ny Madagasikara ihany koa. Na dia teo aza moa ny faharesena izay nahazo anirety mpanakanto malagasy reto dia ny vahoaka malagasy iray manontolo manohana azy ireo ary milaza ny hoe ianareo dia mpandresy aminay ary tsara ny vitanareo ka isorana manokana. Rehefa voalaza sy voaresaka moa ny mikasika aniny mozika sy ny zavakanto iny ndeha arisika ilaza kely ity hafatra izay nambarany solombavam-bahoaka ny Toliara ity. Ankizy miisa efatra moa dia noentiny fanoherana no tsaboana any ivelany. Nilaza moa ity solombavam-bahoaka ity ny hoe inona no manahirana ny fitondram-panjakana amin'ny fitsaboana any ireo ankizy ireo hoy ny solombavam-bahoaka sy teny tao amin'ny pejiny taoriany voavoana vokany hainao manjery pirenena momba azy ireo no hamafisiny moa fa tsaboana ao anatin'ny klinika ireo ankizy ireo amin'izao araka ny hitantsika amin'ny ity sary ity ary fantatry ny tompona ndraiky mpanjakana ao Maurice izany. Ny fanoherana izay nambarany fanampanantena sy nanatanteraka ny fiarovana ny fiainany ireo ankizy ireo ary nanome antoka fa ny fitsaboana sy ny filana izy ireo rehetra dia ho voaloha sy voakarakara avokoa. Tsy resaka politika izany fa olana maha-olona sy maha-malagasy hoy ny fanazavana izy ireo hatrany. Eo anatrehany izany moa dia miantsony mba hampitsaharana ny lainga sy ny fahadisoam-baovao moa izy ireo araka izany. Noho ny farany moa ity Andriamatoa solombavam-bahoaka ity dia nilazany hoe aoka ny vahoaka malagasy ho hitany zao tontolo zao fa ny tanjontsika dia ny famonjena ain'olona sy ny fiarovana ny zony tanora hoy hatrany ity sy teny Randriana Soloniaiko ity tao anatin'ny pejiny raha nanao ny fanambarana. Fa ny mikasika ny famonona any Andersen kosa dia efa nitolopatana amin'ny mpitandro ny filaminana hipopokana. Raha ny vaovao fantatra ankehitriny dia nitolopatana iny amin'ny mpitandro ny filaminana ity tovolahy amin'ny sary ity izay voalaza fa namonina faty any Andersen tao amin'ny fast food Ankatsobe ny andro androany maraina. No fafany avokoa ny compte Facebook-ny fa ny anankiray ihany no mbola hita tao. Raha tao anaty film dia mpamono olona aho hoy ny publication nataony tamin'ny 14 Novambra 2024
amroapolo sy roa arivo misokatra ny fanadihadina izay ataon'ny mpitandro ny filaminana mikasika an'ity raha feno abibina ity farany moa dia olona avy ao amin'ny distrikany Mandratsara ihany raha ny angom-baovao ray mikasika an'ity olona izay navandozy atao amin'ny fast food Ankatsobe ity. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'iny dia andeha risika hijery kely ny hafatra izay nambarany Colonel Faneva ny voninahitra mandalo hoy Colonel Faneva nilaza ho niharany fanenjehana moa Colonel Faneva amin'ireo asa nataony hatramin'ny nahatongavany tao Menabe namaly ny resabe momba izany izy ary nilaza fa miasa ary nanao izay manandrefy azy izy nimponina Menabe no mandohany karamako isam-bolana ka hiasa ho azy ireo aho izy hatrany ny voninahitra dia mandalo satria nampindramina fatsoa mandrakizay izany ho izy hatrany mafisiny ity Colonel Faneva ity ny hoe nimponina Menabe no mandohany karamako ary tsy tokony ho memempona izany fa azo noho ny asa vita izaho tsy lafatra akory ary tsy mahavita tena irery fa ny fahaizana miaraka no mampahomby amin'ny zavatra toy izao hoy hatrany Colonel Faneva raha nilaza ny heviny mikasika amin'ireo resabe momba azy. Mazava sady mahitsy moa iny hafatra izay nambarany Colonel Faneva iny ny hoe ny voninahitra dia mandalo ary tsy misy zavatra mahagitra mandrakizay koa dia manaova soa foana amin'ny rehetra izay atao. Ndeha risika hijery kely ity fanambarana izay nambarany Fanirisoa Erneve tao anatin'ny pejiny ity manomboka tsy mety ampiasain'ny fitondrana ny tafika sy polisy dia io fa mamoaka ny milisy ny Iravatomanga aza manaiky an'izany nareo ry tafika hoy Fanirisoa Erneve tao anatin'ny kontiny. Mbola Fanirisoa Erneve hatrany moa dia nilaza izy ny hoe miofakofaka aby ireo mpisolelaka ny fitondrana fa matahotra ny fifahazany vahoaka oka hazava fa tsy tourisme no nataony Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana io fa andraikitra ka rehefa tsy mahavita izany andraikitra izany izy dia miala fa tsy mila incompétent firenena. Nilaza ihany koa ity ramatoa ity ny hoe leo délestage ny vahoaka ary nampanantena fa hitondra 400 mega hanafoana ny délestage izy tamin'ny 24 kinanjo nefa dia jirina koa no azo ankehitriny. Manoloana ireo fampanantenana pôkaty rehetra ireo dia hoe aza soloana idada dadadanao inona fa tsy misy mpitondra lasa dada mpamon'olona ohatran'io hoy Fanirisoa Erneve hatrany miala ahitongisina mihitsy fa manapotika ny firenena fotsiny no ataony eo. Ho faramparanantsika tanteraka moa ity video anankiray ity koa dia maramparanantsika azy moa dia andeha kely eny amin'iny renivohitra ny faritra Sofia iny isika ao Antsohihy bekitrobaka no ahitana fiarakodia manomboka ny rampitso. Natao androany alahady 1 septambra 2024 ny fanadiovana sy fanaraha-maso ny toerana ifindrany ireo kooperativa efa samy manana toerana ny ankamaroany ireo kooperativa ny sasany mbola misalasala ka tsy taitra ny sasany efa misafidy ny toerana mety aminy manomboka rampitso 20 septambra 2024 kosa ny fifindrana ary fandrarahana ny fanamboarana ny toerana misy ny parkazy ankehitriny. Toboko vavy sy toboko lahy zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy zay fa tsy halavenany resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboko lahy veloma toboko vavy.